Vita sy aman-tsara omaly alahady fatelo ny volana Novambra ihany koa ny Fetin'ny Taranaka tao amin'ny FJKM Ambodifahitra. Ny akon'izay avy hatrany kosa no entina amintsika tao anatin'ity sary manaraka ity. Fotoan-dehibe ho an'ny fiangonana FJKM Ambodifahitra Martiora ny alahady 3 Novambra izay nakalazan'izy ireo ny Fetin'ny Taranaka. Tonga maro tokoa ireo taranaka ny fiangonana ny ombavaka teny an-toerana. Any ka marobe ireo tsy tafiditra tao anatin'ny trano fiangonana ka voatery nanaraka ny fanompoam-pivavahana tany an-tokotany. Manodidina ny zato ireo taranaka nisoratana anarana izay nifandimbiny seho teny amin'ny altara nandritry ny fanompoam-pivavahana tamin'ity Fetin'ny Taranaka ity. Ankoatra ny fitrotronam-bavaka ny isam-pianakaviana dia noarabaina tamin'ity andro ity ihany koa ireo zanaky ny fiangonana nahazo diplôma ara-panjakana. Samy niezaka ireo rehetra tonga teny atoerana nandray anjara biriky amin'ny fanamboarana ilay akany lehibe ahorina eny Ambodifahitra izay efa natomboka ny fanaovana ny fototra. Misaotra an'Andriamanitra moa fa tanteraka soamantsara androany ny Fetin'ny Taranaka teto amin'ny fiangonana FJKM Ambodifahitra Martiora. Ary isaorana ireo taranaka rehetra izay nanao zava-dehibe ny fiombonam-bavaka, nanao zava-dehibe ihany koa ny amin'ny fiarahametana, ny amin'ny asa samihafa izay tanterahana eto amin'ny FJKM Ambodifahitra Martiora. Fantatra tamin'ity androany ity fa betsaka ihany koa ny fotoana ny fanindry koa ho antsika taranaka ny FJKM Ambodifahitra Martiora izay mbola tsy nahatanteraka izany adidy ho fampandrosoana ny asan'ny fiangonana izany. Dia entanina indrindra isika mba handalo ity tanindrazana. Amin'ny alahady dia amin'ny 8 ora sasany maraina manomboka amin'ny fampivavahana, izany hoe nampandrosoana aloha ny mahazatra satria amin'ny alahady no tanterantsika ny sakafo raisana eny amin'ny Novambra fialamboly Tsapandrano Ilafy. Ny alahady rehetra manaraka dia mbola azontsika ny tanterahana izany adidy samihafa izany. Dia manantena antsika taranaka ny FJKM Ambodifahitra Martiora hanao zava-dehibe hatrany ny fiarahametana ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Fa amin'ny alahady 10 Novambra izao dia mbola isy ny sakafo piraisana izay karakarain'ny fiangonana eny amin'ny Lambert fialamboly Tsapandrano ka iantsona ny taranaka ny fiangonana FJKM Ambodifahitra Martiora amin'ny fandraisana ny anjara biriky.